maro ireo titandrazana no lavy tamin'ny fitakiana izany fahaleovateany izany. Noho izany aina maro no nafoy be ny raha latsaka izay maneho ny fitiava-tanindrazana nasehondreo razantsika. Arak'izany izao fotoana izao dia fisantarana ny fotoana miavaka natao ahatsiarovana ireo mpiady tia-tanindrazana ny tolona ho fanafahana ny Madagasikara. Vokatr'izany indrindra ny fototra mitondrana antsika amin'ny fivoarana sy ny fampandrosoana ankehitriny. Tsy maintsy miainga amin'ny fiantanan'ny olom-pirenena rehetra manerana ny faritra rehetra ka tena mitaky ny fialan'ny mpanjanaka eto amintsika. Voavaha io rehefa mandray an-tanana ny olom-pirenena isaky ny faritra manerana ny Madagasikara. Inona zany no andrasana? Ny ahafahana mamany olana ary ahafahantsika miala amin'ny fototr'olana dia tsy misy afa-tsy ilay atao hoe inona ny lalam-panorenana sahaza ny malagasy. Tsy lalam-panorenana volen'ny mpanjanaka na mbola misy rafim-panjanahana ao anatin'ilay fitantanana n'ilay firenena, fa tsy maintsy mioronsika amina lalam-panorenana sahazan'ny malagasy. Ka inona lalam-panorenana sahazan'ny malagasy? Dia tsy lalam-panorenana atao teny midina, fa lalam-panorenana ifampierana. Ka izay no mahatonga ny hoe tsy misy afa-tsy ny atao hoe sommet des citoyens, tsy misy afa-tsy ny atao hoe diniky ny olom-pirenena rehetra tapa-kevitra fa anangana firenena lay Madagasikara. Inona atao 29 mars? Tsotra. Dao hitondra pancarte tsika, hitondra sora-bea, tsy manaiky vazaha ankalaza 29 mars. Mazava be zay teny zay, tsy manaiky vazaha mankalaza 29 mars. Tompoko voatsarabina. Efa io ianao e? Salama e. Ny Frantsay manino hoe mahafatian'ny andro natoandro raha tsy milona zay taminy mba hiampirentia mba safokoa ndraiky io zany ohatrany hoe fomba fandinan'ny Frantsay ny moratsy fampiretana ahafahany mametraka ny stratégie antsara mombany Madagasikara amin'izay tiavana. Ka zao fa tongavany hoe Macron itoava Madagasikara raha ka izy fanarana amin'izy le basy. Izany firenena fa tataka amin'ilay ny aren'ny Madagasikara raha ohatra ho azo tsika raha ho azo. Io manko dia tenenina hoe misy zavatra tsy fantatsika ny Vatikany. Fa maefa dinezay tao. Izy fanarana ny Vatikany tsy mety ho atao. Dia azahoana koa mametraka koa ny lazan'andro natoandro raha tsy ny fitondrana io fa nafitantarantsay fa tena misy zavatra tataka tsy eritreretinao any Vatikany. Ary naza afaka ny mampalahelo anazy izao. Ny fanalamaraka sy ny fiainana izay atao ilay na ny fomba azy vao mandroso fahatanana fanikatana hoe androso fa tsy androso anangana fa tsy anangana fa rehefa tsy natao raha tsy natao fa tsy misy hoe rehefa ianao izay manolotra ny manao vava no misisika andray ianao andidy amin'izao fotoana. Inona zany ny tena mahavao hoe inona ny ato ary dia manaraka izany mety hoe andray-potoandro raha tsy dia demokraty zany. Ary tena marina zany satria nakaty ny kianjana ambojatova rehefa azo ny ilay vita izay natao. Nakaty ny kianjana ambojatova atao amin'izao ary tamin'ny mahazo avao dia minadana. Ia anao filarana an-dalambe anao dia mangataka anao zavokarina an-dalambe. Omenanao ny fion gazety, mbola tsy misy gazety ataratasy loha eto ambany masonay fa dia efa navoaka ao anatin'ny page Facebook eo ny gazety Tia Tanindrazana izay sorana makasitraka dia ino atolotra anao ary iaraka amin'ny tany. Miteno larbi ity be deabe ny zavatra afaka resana aloha hevitra tsy ataonay lava be aloha satria fantatra fa te hiantso avy hatrany ianao satria raha ny fandaharam-potoana dia fotoana efa tokony hidirany antso mifantana fa any amin'ny OPM zany. Mbola mitana ny sainy maro miady hevitra mikasika ny base toliara, mbola eo ihany koa ny raharaha ataontsika hoe amin'ny faritra misy atsika izy ao anatin'ny fiomanana atao anatin'ny ataontsika hoe
ray volana eo zany ampiatran'olo Madagasikara ny fionan'ny COI zany na ny sommet de la commission de l'océan Indien de eo ihany koa ny raharaha hoe inona ny tena zava-misy marina mikasika ny hoe Comore Madagasikara satria misy trangan-javatra zay mezaka mitady an'le vaovao ofisialy aloha tsika fa fitarainana mpandrara zay manao asa fitaterana sy ataontsika hoe mitaditra vohatra mampifandray an'ny Mahajanga sy Comore no somary nanaitra ihany sy mpandrara zay isany akaiky ny fitondrana ary isan'ny kandida ben'ny tanàna atao Mahajanga tamin'ny fifidianana fahany teo nanao fanairana fa dia sampo feno entana ny azo an'ny Comore dia tsy tafiditra ny atoerana fa hoe mihidindray ny any zany dia miverina dia nanao taratasy misokatra ho an'ny mpitondra fanjakana malagasy moa zany izy ireo dia zay ny tianao fantatra hoe inona marina indray ny zavatra misy satria teo aloha moa zany hoe noho ny valanaretana kolera voalaza fa nisy tany Comore dia nanidy ny sisy tany i Madagasikara dia tsy tafiditra ary ny sambo avy any Comore rehefa tonga tao Mahajanga niaraka tamin'ny mpandeha dia tsy tafiditra zay nampitaraina mafy ny zareo Comoriany hoe karazana décision unilatérale ny raisan'ny Madagasikara tsy mba ny fampiresahana tsy ny fampiarana nefa tsy nisy ataontsika hoe filazana fepetra avy amin'ny OMS nandraisan'ny Madagasikara le fepetra dia taty aoriana moa zany nanokatra ihany Madagasikara hoe efa levé zany l'interdiction dia ireny efa niditra hatramin'ny famerenana ny volamena tratra tany Comore reny le izy fa zay fotsiny hoe inona indray no mitranga amin'izao fotoana izao mbola tsisy version officielle moa zany amin'ny fitondram-panjakana malagasy miezaka koa mitaditsika avy amin'ny zareo Comoriana fa mbola tsy tena mahita fa araka ny nambara teo dia hoe mpandrara zany nanao fitaraina ary nanao taratasy misokatra ho an'ny mpitondra fanjakana malagasy mikasika an'izay zava-manjo azy ireo satria dia misy moa le hoe entana morasi mba novoatiny vezivezy eny an-dranomasina ny faharetan'ireo sy ny sisa fa tiantoka ray lavaka ary tsy voendre mandeha na indrofa noho le fikatonana lavalava teo dia efa nisy ny fatiantoka ary mbola tsy tafarina zany dia manampitrotraka indray zany fa voazana amin'izao fotoana izao dia mamitaky fanazavana sy taontsika hoe fanamorana zany ihany koa ny mpandrara amin'izao fotoana izao ny resaka basy toliara dia efa inresahany moa zany satria manomboka mivoaka foana rehefa nyresahantsika ny amin'le hoe nanahoana marina ny vokatry ny fanadihadiana raha tontolo iainana ny mikasika ny fanatirana an'io tany amin'ny taona 2010 sy 2010 tany zany mbola tao anatin'ny tetezamita dia efa nahazo fahazondalana zany anao ny fitrandrana zay no mahatonga le efa misy ihany karazana base vie ao anatin'izany tamin'izany toliara santsy zany efa manomboka mivoaka tsikelikely ary efa manomboka miparitaka eny anivon'ny tambazotra sosialy eny ny apahan'ny vokatry ny fanadihadiana tamin'izany fotoana zany amin'le hoe tsy nanaraka ny lamina ary nisy ihany koa nitatitra zay nataony tao anivon'ny Cour des comptes tamin'izany fotoana zany mikasika ny fanamarihana ny amin'ny hoe mampiahiahy ny vokatry ny fanadihadiana ary misy zavatra manjavonjavona manodidina anio raha tamin'izany hoe toliara santsy sy base toliara zany no mitondrana an'le resaka dia io zany mbola tantara amitoy ho hitantsika eo ny fivoaran'ny lisy fa miresaka Comore tsika tory dani zany marina fatelo vonjy-maika aloha zany misy any Madagasikara indray taorin'ny nandraisen'ny Comore rainao ohatra ny tsady tamin'ny lalao natao omaly tao anatin'ny vondrona misy atsika mikasika an'le ataontsika hoe fifaninanana edy toerana azahoana ny tapakila edinan'ny tompontakeran-tany amin'ny baolina kitra asa angamba le faharesiana sy ny fivarinana eo amin'ny larana fahatelo zany tsy efa matery amin'le vonjy-maika voalohany ery dia tao aorian'ny lalao tamin'ny Ghana dia teo amin'ny faharoa vonjy-maika dia tao aorian'ny lalao an'ny Comore sy Tchad tamin'ny alina dia larana fahatelo vonjy-maika isika satria dia nibata fandresena tamin'ny isa raino ohatra nanoloana ny Tchad i Comore fa mety mba ho adiny ihany aloha iny satria amin'ny tian'io ty moa misy lalao ara-pirala ina match de gala zay tanterahany etsy amin'ny Kianja Bare zany io zany mba hoe isantarana indray le Kianja Bare rehefa mbola tsy nahazo an'le homologation dia mety mba ho takitakin'izany daholo indray aloha zany ny zavatra rehetrarehetra satria non seulement hoe misy an'ireo tena star international efa tamin'ny champ efa nahazo coupe du monde ohatra ny Alain Giresse ry Christian Karembeu misy an'ireo champion de France matetitetika ohatra ny Sidney Govou ry Mamadou Niang sy maromaro zany ary le hoe All Stars zay tsy All Stars moa zany fa le héros team héros zay anao baolina kitra etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina aiky Kianja Bare Mahamasina amin'ny tian'io ty dia misy fepetra fandaminana mikasika ny fifamoivoizana teraka zany efa hita toerana daholo ireo mpilalao
ataontsika hoe star taloha zany misy efa consultant amin'ireny le ataontsika hoe chaîne internationale reny zany amin'izao fotoana zao ohatran'ny Sidney Govou, ohatran'ry Robert Pires, ohatran'ry Alain Giresse zany efa mpanazatra koa zany fa nanazatra ny Girondins de Bordeaux zany efa nanazatra club ataty Afrika ihany koa zany Alain Giresse zany de ho hitanao izy zany ho an'izay manana fahafahany moa zany de mandeha tsy Mahamasina ho an'izay afaka mijery amin'ny fahitalavitra de mijery amin'ny lalan'ny fahitalavitra fa araka nambara teo mety mba hanakonakona zany rehetrarehetra zany sy ireo karazana bus samihafa zay ny tanany sika koa moa mbola resana amin'ny lohevitra kely rapitsony amin'ny migasy ve zany de tsy miraharaha tsony ny fiainam-pirenena fa zavatra hafahafa mihitsy ny ohatra mahaliana azy sy mahasarika an'sainy sy mahabe resaka sy ny andaniny andro andaniny vola amin'ny resaka data méga de inona koa filaza lizy anaovana Facebook fa raha vao miresaka izy raha-pirenena zany hoe fa maninona zao any amin'le nosy tany ely na nosy tany kely any amin'ny nosy be no hoe mila maka autorisation zany na ohatra zany vao afaka mandeha ao mitsidika io ela be zay tsisy resaka zany zao ndray zany lasa hoe mila manao demande any amin'ny office indray amin'le office du tourisme reny zany zay vao mahazo mandeha amin'le nosy tany kely de gaky ianao izy raha marisandy hoe fa ahoana ny zavatra zany raha fa misy restricte de hoe mba fiarovana mba isin'le hitanao le pression zany hoe be loatra nitsindry ataony zanak'olombelona ka mety hanimba sy iarovana an'ireo écosystème sy ny zava-mananaina sy ny zava-maniry eo amin'ny toerana nosy tany kely io dia misy restriction zany le fandehanana io mahazo alalana vao mahazo mitsofoka ao de ny zavatra misy alalana zany manatoko zany maninona ratsoriny saingy le mahavoanareo io maninona ratsoriny hoe fa andriadiny io toeran'io de makano mieraha aminy vao mitsidika eo fa manjary manahirana zay tanao zany elo zany ake tsy mifanalavitra ny Ambohijatovo sy ny Tsimbazaza mandro vola vao miditra eno de amin'ny fotoana tsy rehefa tehitra ianao tsy mahazo miditra fa amin'ny fotoana voalamina ihany miditra fa tamin'izay le natonga antsika mamerimberina sy miteny hoe rehefa misy zavatra mitrangany atsy mibazy toliara de mba jejereo any avaratra so misy zavatra miova inona mahatonga le tsy atao andray le sommet anseho io fa atao Antananarivo de tapitapy koa zany efa misy mahita hoe ny fotoam-pahavaratra tompoko zany de fotoana androtsakorana mijery météo ianao de hoe any amin'izany fotoana 24 avril zany hoe tena ratsy be ny toetrandro any Anosy be de misy mahita misy abiby moa zany hoe tena misy mahita volana lohany abiby toranga laisina ny antsy manompoka manina vandao resika be tatasika eo koa nareo anatin'ny lizy nefa ny zavatra ny olona nge zany hoe mampiana ny vidim-bary ve zany fa ny vidin'ny vary aloha zany tena tsy nidina teo amin'ny arivo tany amban'ny arivo fa ny ambonin'ny arivo fa iny any mba tsy palitra fotsiny le hoe 700 hoe 500 sy 7 hoe iny tsy palitra kely fotsiny fa ny tena amin'ny akabeny de arivo mihoatra ny kilao an'ny vary fotsimbary teny etsena asina fainy kely aloha zany de alefa le famantarana de miditra miantso fa manjary sao de mitaraina be nareo tsy ampy amin'ny fotoana iresahana fotoana zany zao Top Radio, téléphone 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80 WhatsApp plus 261 32 11 102 80. Henare nisy avorovorikila tona moa iny mipetraka ihany amin'ny embouteillage esy ny embouteillage ry mikorompaka tampoka manamboatra lalana moa zany nandeha daholo fa adiny firy ohatra makany Ambomandroso nge hono raha ohatra ka miala ny soavana mandeha mankeny nalakely am'izao raha tia sonerana ny lalana satria ny lalana any amin'ny faritra soavana tsy midany zany efa tsy tenenina vao mitsidika eo akadimboka anao de misy fanamboaran-dalana aloha eo so de hoe anao andeha any de kivikivy eo anao le miakatra ty Antananarivo miakatra ty Ampovoan-tanàna moa zany tena mahita faisana fa le miana atsimo mety eo ihany eo manomboka am'le rond point atao hoe Filatex zany misy fanamboaran-dalana eo de miteraka fitohanana mihoatra ny isan'andro zany satria de efa lasa ny atsimotsimo andro iny fa ny heure de pointe le izy dia le wa sonera netaka etikety moa zany le nisy natao beton nilany de nilany zany ireny ve zany samba le mahatonga le bandikely am'ty ny lalana composé zay le izy nila ny beton de nila ny goudron de composé mahita tao koa le boekely mahivava mihitsy andao satria ery am'le are amin'ny bus atao hoe trondro taloha apitany galana eny Anosy de misy asa fanamboarana ihany ko eo satria zany le tonga amin'ny irany kogara moa narale mireny kogara fa ny tokotany fa andray vahiny andao satria miaraba tompoko eny tompoko
manao any mbola lasa aloha tsara ny lalana rehefa vita fa izy io koa zany afaka lamina satria afaka natao zao teny analakely a sy manodidina ny Ambohijatovo iny amin'ny alina zareo mongaraty any le iny koa nefa misy olana koa iny ho an'ny olona zay matory manodidina an'izy iny tadidiko sara teny miala bypass teny akitoraka camion mihitsy tam'izany hoe zay matory rehefa alina fa amin'ny akapobeany zany raha jerena fotsiny zany le mahita tombony am'le sy mampiasa an'le lalana de hoe le manao an'izy amin'ny andro alina afaka atao ihany fa manina any amin'izy akatsy mitovy le orinasa mahazo an'liza brito fa nareo koa zany de hoe nareo koa de tsy mba mahita mba hita tsara hoe miasa ny olona mahita dolo mipandalo reny hafa ny fitohana mbo ivy kosa aloha hatramaly tena nampiaiko volana ary tena hoan'ny mpifankaty vaoloha de nisaraka mihitsy am'ireny raha ohatra ka mandeha fiara satria raha sa adiny roa zany taizy anao adiny roa de tao anaty tôbily atao fotsiny ve sao de mba nisy olona nampijanona anao taona amin'ny raha de tongotra zany rehetra zany de nampifamalymaly ary hitako mihitsy zany satria zay nitsotrana tery amin'ny alevana Bojanary de ny sasany mbola aty amin'ny forelo de ozy ny tsiraoa mba misotro rano andao sa tsisy loha ary miaraba tompoko miaraba tompoko nahoana eny tompoko salama miaraba ary am'izao ve am'izao ve fanjakana zany dia raha mahity fanjakana misy fanjakana tsy malala mena ty fanjakana lany mena ty zavatra mitoeriny teo aloha ikena ny fanjakana iny no anisany tanoaka farafapianera vinary matena ary tena any aty yani fikirana ini macam awalnya itu panuara dapat sesuatu katakan ya mau tadi kan jauh tu hari kelas ini kena ya kena lepas kamu kan mana kemarin pada kala semalam ini tu pada kala lain ini hari pada kehadiran kamu kemudian kita tahu kemudian dah pada pernojoan itu di Aceh ini kilo cuma kita kan yang kita ulah para ni mereka ni konten jodoh kan cule beda jabatan itu yang jual jam tahu yang kira hari yang namiran yang tempat apa? Apa kata ni? Cara hal-hal tempat kita tak tahu. Dan ini dia dari satu foto. Kalau zaman itu pasal dalam hanya tuan. Kami pasal apa? Ini pertama. Cara atahoana moa zany zao le izy rehefa zany no mitranga satria ao anatin'ny fotoana zay nifandresen-dahatra mba hanovana amadiana nipejy de tsy tapa-kevitra ny olona de tapa-kevitra mihitsy itova nisy nanova le izy nisy naninona andao satria izy anao miaraba ie tompoko manao any ianao e salama eno a resaky le isoko teo dia ao ampifandresiko am'le fahatongavany loam-pirenena Frantsa. Io zalahy manaraka actualité daholo ny olona international. Zao ny any Frantsa mitaky ny fialan'indreo matoa Macron. Jery am'telo amin'ny canal alina zany mamay be mihitsy any Frantsa. De kopy anarina malotony olona any ve de tonga eto ankika de isotsika kafe. Am'izay lasa andao anaovana dépense be ina anamafirona ny zavatra ataony hoe tonga izy satria efa miala aminy daholo. Nitsanay ny olona zao ny Frantsay tany Algérie. Tsy nisy délégation ampanjakana ny tsenazy fa bagazista ny tsenazy tamin'ny aéroport. Ny olona manomboka miala ny daholo de tsika indray tsy
ma tena adongo manala ny tobona tsy mangavanosy zany reky zatra tsy ho tonga reky zany didiro tsara fa lasa arirarira marina ilaika makin'olona hoe arirarira ny version na bezona olona hafa le fatonga le trano le ravana sy le amle fatongava le président français tsy mety zavatra tsy afa tsy lozika zany tsy lozika zany raha prezident eky satria hoe président le président atsika le izy de zay hoe ohatsa misy de tsy maintsy tatrika malagasy lohany eny namono atsika tamin'ny 47 90 000 personnes namoa tamin'ny 47 de mbola ohatsinayna ohatr'izay hoe ny tanitsika lasa nilze pasa lasa ntotsyanay mbola ady hevitra be mihitsy tsika tena mbola an'olo hevitra manokana any mihitsy fa afaka alefa be n'izao ihany hoe ahoana tokoa moa zany ndre atiana hoe ao amin'ny taninao le olona miteny fa ici c'est la France tany am'le nosy manodidina na le hoe nosy ils éparse de eo izy zany de eo ici c'est la France nefa izy eo amin'ny ampahataninao zany le tena tsy manao de le olona ho avy eto izy zany de ahoana de etsikilany etsy a ao anatin'ny teo avy eto Madagasikara zany le filoha frantsay a de misy taratasy mivoaka avy amina parlementaire lehibe ana vondrana commission any avafy any mandefa taratasy amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron eo mba jerevy kely nikasika ny Paul Milo raha fanoharana moa zany io resahany manao pression izy sosogny efa tena nikorompirany amina fonja tena ana maizy zao hitanao am'izany zany le fandehan'le izy hoe tena mbola suspense be koa ny am'izany misy takalopatsa veti-pinanana ve zany manoloana eo eny ary fa de alefa mandeha zany ny Paul a de andraso ohatra matsiato zany parapasy eno ho hitatsika eo fa ambadika io ny be dehibe ny zavatra mety misy olazaina ofisialy ho fatabahoaka fa mety misy tena tsy amin'ny hoe tsy kopiny ninina mihitsy ianao ao anatin'le izy fa ndao raisina ny antso efa vonona ato ambadika ato miaraba to inga le mba kopiny ninina dolo tout le monde mikasika an'le fanaova filo frantsay eto Madagasikara ny sady voalohany hoe adan'le cadre de COI de mba itsio raha diso fa za mbola tsy nare mihitsy filoha frantsay nanakika fivimbeny COI zany tsy mbola re koa fa raha ohatra diso de itsio fa amiko koa resaka géopolitique géostratégique satria zao amin'ny perte de vitesse totale ny frantsay any Afrika noire sy zanatany taloha ohatra amin'izany avaroaka izy miaramila tany Sénégal avaroaka tany Tchad niala tao anatin'ny OIF mihitsy ny Mali Niger ary Burkina Faso tsy manana tsony frantsay afa-tsy ny Océan Indien sisany ary anatin'ny Madagasikara fa raha ohatra ka perte koa Madagasikara vita teo ny mampanakarena anisan'ny fitom-panakarena ny frantsay zay ho amiko fa anjarany gasy zany miprofite hoe inona ny alaina ao anatiny eo varina ihany fa zany de miteny mahitsy eto hoe aza manantena zany ijeparse zany ko ho azonao eto fa nangataka ijeparse ianao fa ny kabesy ny ampanjaka toerany naveriny aminao aty tatary iny zava-dehibe nivereny any eto fa inona ny tombony ara-toekarena raha vao miresaka géopolitique géostratégique de toekarena any ao anatin'izay ary vola tsy adalany trompe mifanaraka amin'ny Russie nefa tsy izy miady any Ukraine fa isin'ny Russiana zao mifanaraka fitereny fotsiny Ukraine anaraka zay fanarahany tao sokoafana ny mer noire ahafahan'ny produit agricole Russiana mandeha resaka vola daholo zany sy toekarena fa tsy resaka hoe politika avela koa an'iny mandeha be ndray le resaka hoe fanilomipita fitiava-tanindrazana afangarotsika be dia be ny mampifangaro hoe tanindrazana ny tanindrazana de avy amin'ny teny hoe tany sy razana rehefa notaninao ny gasy hoe aiza ny tanindrazanareo de préciseny mazava ohatra zao za aiza ny tanindrazanao de lazaiko mazava hoe any Marifody commune rurale Moraranogara district Moramanga zany hoe itoerana io any misy ny fasan-drazako ka za zany rehefa maty alevinany zay amin'ny gasy mety hoe tanindrazana de any amin'le toerana misy ny fasan-drazany de alevinany fa tsy manana tanindrazana ny gasy anankiray ny olona anankiray rehefa tsy manana tanindrazana ilevenany rehefa maty izy aza fangaro fa zay le atao hoe tanindrazana ka raha notaniny ianao hoe aiza ny tanindrazanao de le tarana misy fasan-drazanao ary zany de raha fitiava tanindrazana de fitiavanao an'iny zava-dehibe indrindra ary tsy azonao amidy iny ary manahirana be misy adytany io amaranako azy
nanao fanadihadiana tany amin'ny fahatrarota mangoro tamin'ny 2018 fa manodidina 65% ny ady eo fisarana aty tany dikan'izany ilay taninrazana dia misy olona mba nomena fahefana kely mivarotra ny taninrazany hafa omeny olona hafa dia ty taninrazana venareo am'izany teneniko manokana hoe tsy taninrazana rangany eo amin'ny domaine zay mameno tany hafa ho an'ny hafa victime zany zay satria le taninrazana iny vidiana fa vita le délégué anankiray manafina an'le boky misy an'ilay acte de vente mba ho an'ny hafa le taninrazana iny dia fitiava taninrazana iny nandresanao am'izany le manam-pahefana mihitsy tany eto ny tena tsy taninrazana fa mikiraka ady tany io dia fa manam-pahefana nge mahatonga any hoe saodato zany mbola resaka hoe lava be vao miresaka miditra amin'ny tany io ianao dia efa tsy fakahitana hoe tony tany tony tena tiany tony teny tony tony tany tony taono mitoto mihitsy toto mihitsy andao raisina ty andro ty ary miaraba miarabe manao eny tompoko tonga so fanaja sokola isa ndao hijery baolina aloha rehefa aveo sa ahoana tsy mety aminao iny ndao efa toka so ianao dia andao azy fanaja mifanaja fampiarana fampiainy moa dia miaino radio be dia be dia ana dia fotoana mandeha dia zao dia gaga tsy manana menatra tsika mety mbola io fitondrany io zany tantarany dia nala enkirany le fahefana tsy nahandro tapany izy ary izy tsy demokrata izy zay ny tena tantara fa itsika ihany nefa nilégalize azy zay aloha le tantarany izy dia lasa legaly izy na io natonga vanay misy fifananana teo nahanatra io na fianatra taky ny lalàna misy izy aloha zao mifoloky dia atsainy izy zay dia tsy zakany olona rehefa io aloha io dia zao iny any tokony atao efa fantatra mitretrany dia izy mitretrika nijanonana io dia fitako mitretrika hoe ahoana tsy hiverenany eo tsony satria be mandasy ina ny anaty lanam-pandrena zara raha hoe zay eo dia ahoana ny fomba tsy hiverenany eo tsony dia nefa izy raha tsy hiveriny eo tsony koa fa le mikritika sy le miandro teny fotoana tsy le amary fatany no hiveriny eo dia vao may zava-doza fa izao ataotsika zay tsy hivery zany atao tena tena marina hoe amin'ny fotoana tokony etsena tsy mety zao atambara aloha ny hery am'izao ka zao le aloha ny hery angona aloha ny hery direo tsara ny zava-misy dia kekena inona no amin'ny fotoana tsy ametena tsy manaiky tsony inona mitondra ary tolona milay be zany fa mametraka tampiavany tsika hoe dia tsy hita rassembleur anankiray sao zany ny amerikana nahazo ny trompe na olona le trompe ka manaika tena nahazo na miaro vototozo tena nahazo a tsika ndrena contraire io tena nefa zava-doza be mandeha ndao ary tsika moa zany ao anatina vanim-potoana moa zany hoe vanim-potoana an'le amara-paranana an'le inona ty re tena le hoe fifehezana fandiniatena fampona amin'le hoe fitiavanamana sisy fa lavitra n'izany inkely zavatra iany nefa tokony efa mifanakaikaiky satria efa lasalasa lavitra ihany tokony efa tao anaty zay herinandro vitsy zany efa tokony mba hoe tena marina zany de zany eny mahatonga za zao mahita an'le lalana amboarina makeny amin'ny mozoleo dia inona ary de hoe hitondranao any amin'ny mozole zany de atao tsara be ndraiky le lalana makany teny de tena hoe lasa makany amin'ny mozole de nefa zany izy hoe io vola be anao tsy hitondranao any amin'ny mozole io rehetrarehetra io de tena zany zao notenen'le evekan'ny Atsirabe amin'le katolika zany hoe aza mifanambanimbany fa samy manana ny maizy azy daholo ny tsirairay fa namanam-paizy anao fa rehefa tonga eo amin'le varavaran'le an'io aloha mitovy daholo rehefa tonga eo tsisy rehefa zavazava ianao de hoe fa tsy maintsy rotika de potika de zay izy de tsy aloha ve zany de ty ary ohatrany misy hira milazan'izany igny hoe manomboka ety an-tany ny fiadanana normal be koa raha tenena izy ahoana moa izy samy manomboka ety an-tany ny fiadana za rehefa maheno ny namana Davida dia ohatran'ny mahatsiaran'le blaky kely ny pasitera taloha fany mahera nga io Andriamanitra io de efa ahoana ao anaty testamenta vaovao izy ny teny hoe fitopolo taona na valopolo taona atahino izy fa raha zany moa Andriamanitra ny teny hoe fitopolo kilao na valopolo kilao izy ka maina efa tsisy tiatsontsika menaka ao anatin'ny fahaizana zany de aloha raisika ty eny tompoko manao ana iaho firina kely amin'ny resaka teo zany tsy adevitra amin'ny Davida kely raha boky ny fiainana no ampiariny eto ka
no matery amin'ny maramileny présimeriky sarao boky ny fiainana izy dia ampiarina izy tsy misy an'izy rehetrarehetra zao ay fosiny ty point fa mahagaga izy a mano andrombolole kamo manaraka lalana ihany no matikapoka nahana matery izy reo fotosin'olona no maramila tsy apahana manio hevitra reo a ketriny iny izy tsaro boky ny fiainana de mamo de misy daholo tsy raha fa anaraka anao za to rehefa mba nataony reo zany fa tsy te ihany no lasa zay ity fa satria mba tena tetratreta tsy arika de mba tsy keteresaka oa fa efa ny député en 5e arrondissement veny mamory sefoky tany de mampifona sefoky tany ohatrany lasa ny saiko nahita taminao mandeha magy isika itony préfet de police fa any amin'ny faritra ao misy azy ao amin'le 5e arrondissement ao amin'iny tanànany sa ao amin'iny zany no anaovany an'le be foky tany mivorino ohatrany hafahafa zany a de séparation du pouvoir ohatrany sy mitombona de manaraka koa amin'iny le préfet natrona amin'iny satria le préfet natratra fa izy ny sekele de natoko misy natoko le fampitronanisy de natao fampefana de izy ny kabary tao ohatrany tsy mety raha olo-mpanjakana mity be foky tany any karazana olo-mpanjafana filezintsika distrika ihany fa mahagagana hoe inona moa nidirana député am'le tsara le fampefana na raha tena bonne foi aza tsy matoky an'le hoe bonne foi am'le olona manao any satria miseo telefonako manko le rangahy tsy haiko hoe mihina mahatonga lisite isekele foana isan'andro tsy maintsy misy azy foana de lasa manao no foana farany de fa teo hita io tena famonona malaky misy nabosesekele iano isan'andro ie le fanofanana teny aloha raha fahafantarako azy ny distrika ohatrany hoe amin'ny maha olom-bofidy azy teo fotsiny de mba nasaina izy namevonahitra le fanokafana fa resaka aloha hevitra mahakasika ny fanana tany ny zareo ao amin'ivony domaine zany zany hoe ny eo amin'ny décentralisation moa zany satria eo ambany fiahiny zany no mitondra fanazavana hoe inona no anjara asan'ny eo anivon'ny fokontany mahakasika an'io resaka fivavarotana mahakasika ny tany zany zay aloha zany ny afantarako an'iny ilaina ny fampifanana fa izao koa hitavita kely raha miady hevitra amin'ny Géroville moa zany de Andriamasin'ny Irina zany raha ohatra izy nanana an'le tetsy amin'ny volabotika tetsy analina tetsy iny de hozy teny aty na de hevitra be koa raha mifanena amin'ny David ty zavatra ty izy tsy mitondra vola amin'ny baiboly fa tsy maintsy miasa zay tsy maintsy miasa fa raha tsy miasa tsy de zay ozy za mampiasa ny vavako fiala tsinitsesany fa miasa mafy zay le izy fa tena so de miafinafinao ambadika zany aty Géroville débat tsy mety vitany ianareo raha mifanena anatin'le izy misy zavatra tokony mandenga am'izao le niombony zareo ny vato de misaotra zany eo anatin'le izy zay koa hitatiny ady hevitra be mikasika an'ity le resaka loza voajanahary sy ny zavatra nateranyity satria zany zao lasa ohatran'ny hoe mifanililika andraikitra zany mitady le hoe iza ny androna nyrihatra le tena ambojanaka zao tena nampalahelo hoe tena namozana zaza anankiroa 7 taona sy 10 taona izy iny le zanak'olona fianakaviana anankiray ny fo andrandra hoe vaky le barasy tany amin'ny sandandrano de am'izao zany hoe tsy mahazo mikitikitika an'io le orinasa tompony sy mitatana le sandandrano raha tsy mahazo ny avian'ireo technicien ny ingénieur an'le sinisisa de etrehtra hoe tany amin'ny 2006 tany zany nanomboka efa nisy io zavatra io de aty amin'ny 2025 mitranga ny loza de lasa problème tsy manara-penitra de tratrany hoe mifatrarany rihatra ao daholo zany le orinasa de ho zay hoe tamina nisy n'izy voalohany ve nisy fanomezan-dalana hoe atao an'izany io ary mahazaka an'izany sy ny sisa maninona aty amin'ny 2000 zany hoe fa roapolo taona teo aoriana zany de lasa mipetraka hoe tsy manara-penitra indray io zavatra io fa taony elanelan zay zany tsy misy zany fitsirihana tsisy misy ninona mba natao hoe itony zavatra no mety hiteradoza amin'ny fotoana ohatran'ny ahoana raha izay de ohatran' zany koa le tranga eny ampita-tafika nisy fifolovaky anankiroa zay niteraka sy ny sisa de olana be de mifatratrany amin'le be ny tanàna ny toerana dao le name autorisation sa tsy name autorisation le fanorenana eny de za tena mbola mametraka fanontaniana ao anatin'le izy ino moa ny tena anjara andraikitra ny tsakaray ao anisany ohatra hoe apipa mbola anaty zona apipa ve ny apipa de nataontsika hoe autorité amin'ny de protection ny contre l'inondation ny plaine d'Antananarivo atrezan'ny fahefany satria tsy any misy fanorenana fa amin'ity diga manomboka avy aty Akadimoga marabatonga rehetrarehetra dia misy fanorenana commune ve responsable
raha ohatra ka arovany iny zany ohatra ny apipa ohatra dia atraiza fahefany manakana izy tsy manana fahefana izy tonga dia manodana avy hatrany raha ohatra ka misy construction anatin'ilay izy sa ahoana dia ohatran'izao koa ny any BNCC dia nisy an'ny voizina foana anatin'ny communication dia le hoe zay tsara fiomanana dia tsy tapohin-doza dia ohatra matetiky dia nareo eta faritra mamasina sy ny tsy mialonjavy a dia misy vato manodina ka dia angaviana hialy eo dia ametrahana piqué rouge atsiny dia ohatran'izany koa tery avaratra katso tamin'ny fotoana dritry fianao fa nahitan'izany tery amin'ny digy teriana an'ery ohatrany efa mivavy ty digy ty tratra n'ilay tany be io mangarakaraka lizy ka tsy azo ipetrahana eto fa miala daholo na ino zany ianao fa eny amin'ilay faritra mandondana sy ny vato eny eny ino savy malalina tsy maintsy apetraka mbola ho asaina zao reo anatin'l'izy satria rehefa mitranga l'izy dia tsy maintsy ahily izy ny responsable an'ity dia hoe satria misy fanorena anao donc zany zay commune responsable dia anazay maire any zany l'izy fa apetraka ilay fanontaniana satria misy ain'olona nafoy a misy faravana zavatra dia hoe eriana ny eriana hitanao misy tsapitoka menamena fa ty ery amin'ny sandanana ve zao nisy an'izany hoe ity dia atahorany ity rehefa ohatra koatran'izao volume ny rano ato anatin'ity dia asiana menamena tsisy idiran'le le siky menamena tsy zany fa ianao ve nahita zany tena fefilo hoe misy menamena tsy nahita ianao zay nge le ipetrahan'le fanontaniana iza ny manao inona amin'ny fotoana ahoana taloha ien tompoko ndao ary efa tafiditra ianao fanjanahantany vaovao manaka-penitra ho amin'ny misy eto ny gasy samy gasy ny ato famonona zay ny ordamena amin'ny mpitondrantsika atao tsisy nyfandripalemana ho ahafahany gasy samy gasy ny famona iza mono mpangalatra iza ny dalo maty tsy gasy ny dalo mamono ny olona tafiany maty n'olona izy zany tsy gasy ny tamy filaminana mamono ny dalo iza maty tsy ny gasy ny dalo mamono ny mpitany filaminana iza maty tsy gasy ny mpitany filaminana atao daholo zay atapikitsana antsika malagasy eto io fefilo io ve tsy efa hitatra amin'izay sy efa miakaty misy ve fanamboasana ohatran'le lalana ihany mba fijerena hoe ty fefilo ty efa tahoaka no vaky fa maninona ny vely eo satria amin'izay amiteraka fatolona teraka tsy fanananasa potika amin'ny fiainan'olona tarika fahafatesanao azy zany amin'ny fiakakan'ny tosodra zany hetsahetsy zany hoe zakazaka ao anjakana le gasy amin'ny fomba manaka-penitra iza manondrana ny arena tsy gasy inona mahatonga an'izany mahapotika ny Madagasikara za zany teny le hoe andriamanitra zao hoe Davida alao aloha ny ambony pondraka zay vao mijery ny vahaolana ho atao aza manao krismasy nerota zany dia mbola endrasana fifotoana endrasana ho tafikitsany eto zany tsika malagasy io ny tany efa ory ny tompony ho avy eto zao ny tompony satria ny tompony misy la France iza mitondra anao tsy vazaha takatasy inona moa ny fomba fataon'olona mpanjanaka tsy mametraka ny olona ve izy eo amin'le tany zanahany ahafany manatanteraka amin'ny programme rehetrarehetra amitehana an'le firenena ary amitehana ny vahoaka ho aminy sy ny arenany dia amin'izay izy tonga ho azy rehefa malemy ny firenena zay tiany zanahany fanjanahantany miady zao ary manaka-penitra kotsika malagasy tonga saina inona ny atao amin'ny 29 mars mba izy 29 mars abisy ve eto amin'ity Madagasikara ty 29 mars abisy efa mba manaka-penitra koa satria efa manaka-penitra ny fanjanahantany ny gasy ihany ny asainy mandavaka lavaka ilevenana io zao ny amin'ny base tuliary ianao malagasy ihany ny asainy manaiky ny lavaka ilevenanao amin'ny base tuliary eo fa rehefa ohatra ianao ka tapikitsana amin'ny malagasy anazy ny tany tena za tena mieritreritra be hoe tsika ve zany dia mety atao an'izany hoe tena hoe tsika manano maizy atsika ty manay dia hoe ao da nisy indray tiana alefa tena ohatran'za tsy tena mivovomo le miresaka avy iny dia raha misy manao rotsika koa zany dia mbola tena tsy tena tokony tonga saina be koa sy tsika rangara ohatran'izany hoe apprécien'ny olona dia ampidin'ny olona dia faliziny efa lo zavatra misy le izy hoe na tsy voatery resaka rena ekipa ny tany nge fa eny amin'ny fiarahamonina eny dia hoe tena ampidina fotsiny ny olona samyny olona misy resaka hoe te andry dia nareo koa hoe te zany satria re
misy hoe fialonana sy ny resaka ohatran'izany mahatonga an'io zany de hoe nareo koa hoe diana zany ianareo ono zao zany eo ihany zany de tena tsisy mpiarotsony mihitsy zay le hoe very fanambola velona ohatra ny valala voatangotsy tongodradangotra tsy tanana tsipaka zany fa de tena hoe tsisy na zana zany raha misy an'ty masy de galaty isika tsy horesana nefa tsipikely any tolakandro io io rariva eny mamasina any barea zany eo mikanja barea ao io ohatra ny somary tokomaso kely fotsiny hoe ainy vola azo amin'izy ity de anamboara nlay hoe financier construction réhabilitation équipement sportif CG ambobo amin'ny teo malagasy de fanampina ny fanamboarana ny CG sportif eny ambobo eny zany zay vita sy zavatra azo amin'ny zavatra zany efa zay moa tsy moa izy hoe vola anaovana fanoanana fanorenana fotodrafitrasa le izy zany a de le ambobo moa zany zao misy any ao anatin'izany rehetrarehetra zany de hoe be dia be ny zavatra mety hitranga eny satria ahitany Pierre Pedro hitondra numéro 10 ao anatin'le hanao baolina zany raha fahalalako hanao baolina sahona fa ny koa efa azo akato ihany koa ny joueur zay miaraka amin'iry fanevy mao ry Anissé ry Tatela Babasy ry Ibrahim ry Tahina Rady faneva vavy Paulin ao anatin'izany daholo satria vavy koa Muriel mpanao baskety malagasy All Star sy team 2-0 raha riva amin'ny 4-10,000 ariary ny fidirana eo mikanja ho an'zay toerana foanzetsy afaka de afaka manaraka an'izany amin'ny fahita lavitry ny TVM moa de manana roa ihany koa izy de anja lereo mijery le fandeha lizy manao na rindre tianao mba ampidiritsika mihitsy andoza tsisy sika malagasy tsy adidiko zasa mirero tentsika fa adisafianao sika fanefanintsika fotsiny eo de tsisy zavatra io filopirenena na sika malagasy mila fanoany na iza itoky eo de mitory daholo ihany io rehefa tsy vezaka ny mitsaray fa eo amin'le tena sakafo tena mampalahelo le vahoaka tena mikorosa venjera daholo ny tranondrareo tsisy tranelo fa tsaka mba hita fitondram-panjakana very zay mihevitra am'le voalohany teo zao le hoe tsy vitako zasamirery fa zasenao ndrena-pamerina ahoana zany le kabary tamin'ny tetya mamazy hoe ahoana aniza an-tanàna ay mola izy feondela azy efa feona amle za koa tsy mahay manao imita afa mbola nisy nyteny zay koa tetry amparovy tetry analakely taorinan'iny mbola vao tamin'ny herinandro teo zany ero ka mba raisony andraikitra fefanareo zao izamasy iza ninona de zay nge le mahatonga an'izy de zay izy hoe ndao ary miaraba efa teo afa velona vetivety tina mitaniko anareo maly afa tsisy navaly de va maro ihany manampaizana mitaniko fa tsy hainy koa izy hoe inona kay le tiany fanjakana atao am'le hoe zone France international touristique atao Tivato raha miasa Iran miasa amin'ny arabo avan'ny Abu Dhabi zay sa tapaka tamin'ny Conseil des ministres tamin'ny androany io de mbola aveliko antanina satria zako mako raha vao miresaka tourisme zany amiko de misy touristique de le site touristique zany no tsy dian'ny touriste de l'izy zone France de raha miresaka zone France zany fahafantarako an'izany de zao misy produit matière première zany ahodinao ary afarana avy any ivelany iny de aveo rehefa produit fini de exportena any ivelany ihany koa ary tsy andoavana taxe io tsy andoavana douane zay ny fahafantarako ny zone France zany ka le zone France touristique re tompoko tena tsy azoko iveriko mihitsy inona mety etra hoe sao de mba duty free shop ary izy ty duty free shop mako le ao anatin'ny ino izy ty anatin'ny aéroport io misy ao de vidinao ao iny de maso taratasy kely ianao de mivoaka ary ianao de tsy mandoa douane aminao fa voafetra nisy avidinao fa ty zany tsy azoko mihitsy hoe aiza Tivato moa zany misy zone touristique ho amidy eto za tsy mahita voakarena ve zany le izy de le olona tonga ao zany tsy mandoa ninona mihitsy satria zone France any ao de le produit ao zany produit avay zany ho ahodinao de alefa maka izy fa tena tsy azoko mihitsy tena tsy azoko hoe tompo fa de mba mahay mamaly an'izay nareo fanjakanao mbala zao inona marina le tianareo tenenina am'le hoe zone France international touristique atao Tivato fa de tena tsy mahazo amin'ny maolo-pirenena misy ao tompo ka mety hoe
resantsika tetavana koa ny valiny mahitsy manodidina zany satria mba tsara ho fantatra tokoa